ampifaliana ry avana malala zao ntsika miona amin'ny andro sabosy toy izao andraisantsika indray tenin'andriamanitra ary andraisantsika ny afatra tsara hoe tsika miaina amin'tian'io ty ho aminareo zay olom-bofidy araka nyfalana rahateo zay an'andriamanitra ray amin'ny fanamasina mifana ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadarana. Amen. Sabotsy 7 Janoary 2022 ivanjenantsika aloha hevitra hoe mahita ny zavatra rehetra ny tompo. Andeha ry havana idera sy akalaza amin'ny voninahitrin'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, aoka angofotra ny firenena. Mipetraka ny kerubim izy, aoka iororo ny tany. Lehibe anjo io ny Jehovah, ary avy ambony fehena rehetra izy. Aoka hiderana andro lehibe sy matahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herim-panjaka dia tia rariny, amin'ny toerinao ny fahitsiana, fitsarana sy fahamarinana nataonao an'i Jakoba. Manandrata ny Jehovah Andriamanitsika ianareo, ka mikofo amin'ny fitoeran-tongony, fa masina izy. Amen.
hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotranao zay noho ny famondram-ponao, mihany fiainanay, mamihany vaovao anay. Misaotranao zay amin'ny zavatra rehetra, ko mankalaza sy miterina me voninahitra inarinao masina. Tompo, mahatsiaro teny zay fampanota, ko mandaloko enatrehanao, miaiky ny fahatsonay, mamindra foanay mamela anelokay. Fanamasino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianora ny teninao, naran'i Jesosy Kristy novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny teny ity rehefa malala ditonao firazantsara araka amin'ny Matio. Matio 12, manomboka ny 12 ka hatramin'ny 70. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Dia neza tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba mona, dia nisotraniny, ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona mivoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanaky Davida? Fa noho nireny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amohan'ilay iny demonia fa tsy Belzebuby, lohan'ny demonia. Ary Jesosy nalala ny etseriny, dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanana rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary Satana no mamoaka ny Satana, dia miady an-trano izy. Fa ahoana no aharetan'ny fanjakany? Ary raha Belzebuby no amoahana ny demonia, iza kosa no mba amoahana zanak'ireo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa namoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no hifiditra ao an-tranony mahery handromba ny entany, raha tsy hafatony aloha ny mahery, dia vao handromba ny amin'ny tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao trano ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy anao. Mofinainao antsika anio ka norentsika teo, Matio 12, 2:20 tantara milaza nanasana Jesosy ny demoniaka anankiray sy namaliny ny teny ratsy nataon'ny fariseo. Nafantarina ny fahefany Jesosy Kristy izany. Fahefana manahoana? Manasitrana amin'ny fomba miavaka. Manasitrana amin'ny fomba miavaka. Ilay demoniaka nahita teo amin'ny Jesosy ity dia sady mona ny mareniny. Ireo zavatra teny mampahory ity lehilahy ity dia tsy sitrapanafody mpitsabo na ny dokotera, satria dia azo lazaina fa tsy aretina ranofo. I Jesosy ilay mpamonjy no manana fahefana mandresy izany. Fomba miavaka tokoa ry havana malala, fanasitranan'i Jesosy satria tsy tamin'ny fanafody, fa ny fahefanam-pananina no nampiala ny fanahin'ny demonia sy nahafahan'ilay lehilahy ny teny sy nahita. Ny fahefan'i Jesosy Kristy faharoa tokoa ry havana dia izao, mamantatra ny am-pon'ny olona. Fantany avokoa ny am-pontsika rehetra. Fanta Jesosy ary tsy nisy niafina taminy eritreritra sy ny fanaratsiana tao amin'ny tsain'ny fariseo, izay mempangazy ho miara-miasa amin'ny Belzebuby. Tsy amin'ny mampaminany azy akory, fa fahefany amin'ny Mahandriamanitra azy no alalany ny ao an-tsain'ny olona. Tandremo, tsy saina zavatra atsy, fa tsisy miafina amin'ny tompo izany. Ny fahefan'i Jesosy Kristy koa rehefa dia izao, mampianatra. Tsy nisalasala Jesosy nanitsy ny saina diso tao amin'ireo teo fariseo rehetra, ka nampianatra azy ireo fa tsy Satana namoahana demonia, satria ny fanahy mitovy dia tsy ady an-trano izany. Mampianatra mazava izy fa ny fanan'Andriamanitra namoahana ny demonia mba hahatonga ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny olona izay tiany vonjeny. Ampianarin'i Jesosy mazava eto fa ny fanan'Andriamanitra ery ihany no mahery no Satana ka afaka androaka sy andresy azy. Saina izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra ireo. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny meno anay, izay nanehoana ny fahefan'i Jesosy, manasitrana amin'ny fomba miavaka, ny mamantatra ny eo am-pon'ny olona ary mampianatra. Io ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana famonjena dia ny finoanan'ilay Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra ho anay. Mivavaka izay ny tompona anjara rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fanompoavahana rapitso manatanareo sy ny manodidina. Tompo, ombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranao ireo marary. Ampirezinao ireo manamany toandro mareo fitolona ary vonjeo ireo mahantra sahirana ary tsinjovy any abigadrana. Tao ny asa sy ny fihazakazanay amin'ity an'ity indray. Tompo, vangio ny firenena ka tsabosy arovo Jesosy, fa mila anao izay hamonjy anay. Vavakay dia tao ny anaran'i Jesosy Kristy mpanafitra anay,
rehefa nitsangana ka tany matika nampianatra anay ny vavaka manao hoe raha na eo zay any an-danitra ho masiny anie naranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra meo ny an'io izy anona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaky ny namelana izy meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha sy mifotona ny avana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra anao rano fanantenanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no mifinoanareo mety monareo be dibe eo aminareo ny fanantenana ny sery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.